Mazava tompoko lasy tompovavy, ahina ny sina orana mivadravatra amin'reto distrika izay ho tonona manaraka reto amin'ny androany faharoa amin'ny volana desambra hatramin'ny rapitso fahatelo ny volana desambra 2024 dia ny distrikany Ambanja, Bealanana, Antsohihy, Befandriana Avaratra, Analalava tahaka izay koa ny distrikany Befotaka, Iakora, Ivohibe, Ivondroso, Midongy Atsimo, Vangaindrano, Farafangana ary Tolaniaro. Mety hiteraka rano miandrona sy rano-tsambo ary fiotsahan-tany izany manentana antsika amin'ireo toeran'ireo ary mba samy ho mailo fa mety ahina hitera-doza izany tranga rehetra izany. Vinavinaina hatratra 30 hatramin'ny 80 milimetatra ny habetsahan-drotsakorana anatin'ny 420 ora amin'ny faritra manodidina ireo toerana ireo. Ho amin'ny rapitso sabotsy fahatelo ny volana desambra 2024 ary dia ahitana orana tandrifin-drahona manomboka amin'iny distrikany Samborano iny, mahazo amin'ny Boyeny, ny ilany andrefan'ny Sofia, ny tapany avaratry Betsiboka, ny ilany atsinanany Vatovavy sy Fitovinany, ny faritra atsinanana ary ny tapany atsimo, ny faritra Anosy, ny faritra rehetra izay tsy notononina teo dia ifandimby avokoa ny rahona sy ny masoandro na olalovandrahona aza indraindray. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia ireto toerana izay ho tononoko manaraka reto dia tsy ahazo oram-baratra dia ny faritra Sava, Analanjorofo ary Atsinanana tahaka izay koa ny any amin'iny faritry Melaky sy Menabe iny, ny ilany andrefany Vakinakaratra, Moromanisy, Otomatsiatra, ny faritra Atsimo andrefana. Ny ankoatr'izay moa dia hisitraka oram-baratra avokoa. Tsy mihetsika firy ny maripana fa ny eo ihany ny eo ho amin'ny rapitso izao ny mafana indrindra dia 4 degré celsius amin'iny ilany andrefany Madagasikara iny, aty amin'ny afovoantany 12 degré celsius no mangatsiaka indrindra ny maraina ny Vakinakaratra. Ho amin'ny alahady faha-4 ny volana desambra 2024 indray dia ahitana oram-baratra mety arahana tafiotra indraindray ny faritra avaratra andrefany Madagasikara ray manontolo tahaka izay ihany koa ny faritra afovoany andrefana, ny faritra rehetra aty amin'ny afovoantany any atsimo atsinanan'ny nosy any, maina kosa ny andro ny amin'ny faritra sisa. Reto manaraka reto indray no mahakasika ny maripana. Ety Antananarivo sy Fianarantsoa izao dia 17 hatramin'ny 19 degré celsius no maripana mangatsiaka indrindra. Ety amin'ny faritry ny afovoantany moa izay ny morontsiraka atsinanana sy andrefana dia manodidina ny 13 hatramin'ny 15 degré celsius eo ny maraina fa ny tolakandro kosa dia eo anelanelan'ny 30 hatramin'ny 15 degré celsius. Ny alatsinainy faha-5 ny volana desambra 2024 dia mbola hitohy hatrany ny orana tandrifin-drahona mety ho arahana tafiotra indraindray ny any amin'iny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny sy ny ilany andrefan'ny afovoantany tahaka izay ihany koa ny amin'iny faritra atsimo atsinanana iny mariana fa mety hisy ihany ny oram-baratra indraindray amin'ireo toerana voatonona ireo. Ny amin'ny faritra sisa moa dia andrahona na andrahona vitsy. Mahakasika ny maripana indray ny anevokevoka indrindra ho amin'izay androny alatsinainy izay dia 13 degré celsius any Maivatanana sy ny any manodidina ny faritry Menabe iny. Amarana antsika azy mahakasika ny tahan'ny fahalotoan'ny rivotra teto Antananarivo tao aorianan'ireny rotsakorana ireny dia nahitana fidinany. Na izany aza dia mbola avo roa heny hatramin'ny 3 heny raha oharina fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy no jerena dia vinavinaina hijanona ho antonony amin'ny ankapobeny tamin'ny fahalotoan'ny rivotra eto Antananarivo. Dia mirary antsika anao faran'ny herinandro mahafinaritra indray ny ekipan'ny Meteo Madagasikara manome fotoana anareo amin'ny rapitso. Veloma tompoko.